Ye, mbola eto amin'ny KOLO TV trano ianao amin'izao fotoan'izao atao anatin'ny fandaharana voahary dia manentitra indray ny fiarahabana antsika rehetrarehetra tokantrano amin'izao fotoana efa miditra ririnina antsika amin'izao fotoan'izao efa manomboka mangatsika tokoa ny andro kanefa ao anatin'izay vanim-potoana izay mazava ho azy misy ny zava-maniry na koa ny biby izay miova ny toetra, miova ny fiaim-piainany moa zany dia amin'izao fotoan'izao zany hitondrana biby anankiray ianao. Eny fa na dia mangatsika ary ny andro dia hitantsika ny rehetrarehetra eny izy mety gaga ianao hoe aiza ry andro zany. Ety ambony hazo sika izao amin'izao fotoana izao zany hoe tontolo anankiray izay iainan'ny vorona. Mazava ho azy hitondra vorona izay androany ho resahana aminao. Voronosy na vorombengy no anaran'izy ity. Vorombengy, ny bengy moa mazava ho azy fiteny any andrefana any ilazana ny osy. Voronosy antsoina amin'ny teny siantifika amin'ny teny vahiny ihany koa hoe Tresciornis bernieri dia raha antsika ary mombamomba ny Tresciornis. Tresciornis bernieri, genre na karazana anankiray manambatra ireo ibis na vorony honahona eto Madagasikara. Hita ihany koa ao anatin'ny fianakaviam-be ny Tresciornitidae. I George Robert Gray, zoologiste ary koa mpanoratra britanika, nitantana ny département ornithologie tao amin'ny British Museum tao Londres no nanome ny anaran'izy ity zany hoe Tresciornis. Izany dia vokatry ny fikarohana nataony tamin'ny taona 2019. Ny any Madagasikara kosa dia ilay efa voasokajy endémique zany hoe tsy fahita raha tsy eto an-toerana dia i Lucien Bonaparte, ornithologiste frantsay no namaritra azy tamin'ny taona 2019 ka nazahoany ilay anarana miavaka hoe Tresciornis bernieri any Madagasikara izy io. Noho izany diso ilay fihevim-bahiny nandika io teny io amin'ny teny vahiny hoe l'oiseau des îles satria ny hevitr'izy io zany dia tsy hoe vorony nosy fa voronosy. Izay aloha dia tena tsara ho fantatra. Ny voronosy dia antsoin'ny any amin'ny toerakafa hoe vorombengy satria mitovy amin'ny lokon'ny osy zany ny bengy. Mitovy amin'ny lokon'ny bengy ny ilay vorona amin'ny ankapobeny misy an'ilay fotsifotsy sy maintimainty. Hitantsika ery an-damosina ery zany zao ilay vorona misy efatra izy ato ny voronosy moa matetika afantarany eto Antananarivo azy fa any amin'ny faritra hafa izy ato dia vorombengy no ilazana azy. Ny mampiavaka an'io vorona io amin'izao fahitantsika anazy zao dia ny lokony fotsy be daholo ny vatany manontolo afa-tsy ny any amin'ny faritry ny lohany sy ny tendany ary ny vavany dia misy maintimainty eo amin'ny rambony eo dia mainty koa ny tongony. Raha mbola kelikely izy mety mipetipetina iny lohany iny mipetipetina fotsy sy mainty na somary maka volondavenona kely fa rehefa mialehibe izy dia zao ohatran'izao hitanareo zao zany ny tena toetran'ny vatany manontolo. Tsy misy anavahana ny lahy sy ny vavy izy io hoe dimorphisme sexuel ozy ny fiteny fa mitovy ihany ny lokon'ny lahy sy ny vavy ary mitovy koa ny alehibeny. Zavatra kely ihany mampiavaka anazy dia eo amin'ny tratrany eo somary menamena mipoitra menamena zay ny ngezangeza takona amin'ny volony izao fa rehefa mihetsika izy dia misy ngezabe eto zay ny lahiny. Zay ihany no ahafantarana azy ka sarotra ho an'ny olona tsy mahafantatra azy zany ny mahafantatra hoe ty lahy na ty vavy amin'ny ankapobeny. Tsy dia tia mandeha irery izy ity fa na tsiroropivady na avy hatrany dia miaraka marobe eo amin'ny fiainany. Manan-tantara tokoa ny ibis satria raha mandinika isika dia hita eny amin'ny karazana mozea izy ity ary tena be mpampiasa ihany koa amina zavatra entina hanamariana tantara na endrika anehoana fanahy na esprit. Anisan'ny manam-pirofo izany ilay fanasokajian'ny olona maromaro na vitsivitsy hoe ny vorona dia hampanelanelana ny olombelona amin'ny fanahy na ny esprit zany. Hany ka maro tokoa ireo mampiasa azy hoy toy ny manana asina indrindra fa ny ibis. Noho izany natsoina ihany koa ny voronosy hoe ibis sacré de Madagascar na Madagascar Sacred Ibis. Ny tena mahasarotra ny fiainan'ny Tresciornitidae eran'izao tontolo izao dia tafiditra ao anatin'le fianakaviana tena saropady io fa fianakaviany zanam-pianakaviana io satria eran'izao tontolo izao
zay ao anatiny rehetra ny vorona ao anatiny dia efa ho tady ho lany taminga daholo noho le fihinanan'ny olona azy sy ny fanaovan'ny olona azy ny toeram-ponenany. Dia misy ohatran'ny hoe ny any Japon zao efa tsy hita ntsony, efa lany taranaka ny any Japon. Ny antsika zany zao mbola misy vitsivitsy izy anankiroa, ny anankiray ary amin'ny ny akoala dia ny anankiray voronosy, zay ny ao anatin'ny fianakaviany eto amin'ny parka zany resahako. Fa ny any ivelany any amin'ny toeram-ponenany any mbola misy karazam-borona hafa ohatran'ny famaky akora mbola ao anatin'ny fianakaviany i voronosy io. Taloha tamin'ny systématika taloha dia nolazaina fa hoe espèce égyptienne io espèce io, kanefa rehefa tena natao fandinihana na ny toeram-ponenany ary tsy mitovy ny any tany Egypte sy ny eto Madagasikara. Fa amin'izao fotoana zao dia noraisina ho espèce misy le ny anaran'ny scientifique aloha zany dia Treskiornis bernieri. Ka taloha izy Treskiornis atypicus bernieri le nitambatra tamin'ny Egypte, fa amin'izao izy zany dia tena Treskiornis bernieri, zay classen'ny UCN ho isan'ny espèce en danger amin'izao fotoana zao. Ny ornithologie no iantsonany science izay miresaka sy mibanjina manokana momba ny vorona. Ka raha toka miisa iray alina ny karazam-borona eran-tany dia anavahana ny tsirairay ny fandinihana ny vavany, ny volony, ny elany, ny karazana todiny ary indrindrandrindra ny fanandinihana ny eo amin'ny fomba fiainany. Resaka fanatodizany raha any amin'ny toeram-ponenana izy dia tsy manatody manotokana hoe isolé, fa miaraka mitambatra be ohatran'ny voropotsy. Misy trano, misy toerana ngeza be zany dia samy manatody eo daholo ny vorona, zay le tenenintsika amin'ny fiteny frantsay hoe en colonie. Dia iny fipetrahany amin'ny colonie iny ahafahany miaro ny taranany, nefa koa iny no manesika lay finiavana hitombo taranaka eo amin'ny raika hatramin'ny telo ny atodiny. Vitsy dia vitsy ny hoe mety hoe ahitana hoe 4 fa 3 ny kamarony. Atody somary mavomavo mitovitovy amin'ny alehibean'ny atody akoho ny atodina Treskiornis bernieri. Ny tena loza mitatao aminy ankehitriny dia tonga eny amin'ilay toerana misy azy reny ny mpihaza maka ny atodiny satria lehibe ohatran'ny atody akoho, maka ny zanany ho atao sakafo ary indraindray koa raha mamandrika azy. Zay ny tena mampalahelo amin'io zavatra io, akoatran'ny hoe fahasimban'ny toeram-ponenany. Ny toerana ahitantsika ny vorombaingy na voronosy dia any amin'ny faritra somary andrefana amoron-dranomasina sy amin'ny toerana misy matsabory. Anamariana ny vorona ny fahafahany manidina na dia eo aza ireo izay tsy manidina avo ihany koa. Afaka ahitana ny vorona ny tontolo maro isan-karazany, eny fa na dia any amin'ny tany ngazana aza sy any amin'ny toerana mangatsiaka. Madagasikara dia voasokajy ho etena, dia manan-karena tokoa raha ny hevitr'ireo ornithologue no resahana. Maro ny fikarohana izay efa vita, eo ihany koa ireo izay mbola andalam-panatanterahana ary ireo izay mbola ho avy. Fampitehan'ny reny mangrove reny no ny tena loza mitatao ho amin'ity karazam-borona ity eto amintsika. Ohatra fotsiny ary tena mafisiko eto tena anaovako antso avo i bonamary, tena manimba biby be da be ireo mponinao reo ary na dia inona ezaka natao tamin'io fiarovana ny bonamary io amin'ireo le nosinosy ao bonamary reo dia mihinana foana ny olona ary tsy voasakan'izany. Maro ny ezaka natao classement, atao ny anina ao anatin'ny UCN, fa vitsy ny olona tena hoe manakaiky azy no miaro azy. Voaporofitsika amin'izany fa ohatra ny koala etsy ananiny etsy dia isan'ireo le vorona malagasy nanaovana lalàna manokana efa hatrany amin'ny andro ny fanjanahantany miaro azy, nefa tsy mbola nisy olona hoe tena niaro azy any amin'ny toerana any. Tsika ty Antananarivo mafaka miaro azy amina vava sy amina taratasy, fa any amin'ilay tena fiarovana azy sarosarotra be ny anatanterahana an'izany raha tsy misy hoe mpanaramaso izy no anaramaso an'izany any amin'ilay toerana. Dia tsy maintsy miara-miasa amin'ireny mponina eny manodidina reny zany
ny fanaovana fikarohana sy ny fiarovana azy ary de zany no mampatonga ny ONG maro a zay tsy maintsy miara-miasa amponina am'izay toerana misy azy. Tamin'ny taona fito sy roa arivo dia niisa 2 arivo ireo treskiornisy teto Madagasikara, izany hoe ny population ny tena resahana eto, ary dia maro tokoa ny sehatra nentina ny arovana azy. Eny, tena tandindondozy izy ity ankehitriny ary dia ahitany isika hatsapan-draikitra mba hitandro io harena sarobidy izay mampiavaka ny Gasikara io. Dia tsoy izay sy toy izay ny mombamomba ny treskiornisy na ny voronosy. Inoko fa nandray ny tandrify anareo nareo tsirairay avy a, tsara ho fantatra ihany koa ao anatin'izay voronosy izay, tsara ho fantatra ny indrindra ho anao izay izao vao nahita ny treskiornisy dia iny izy iny a, iny ny endriny a, toy izay sy toy izay ny fiainany a, toy izay sy toy izay ny mombamomba azy sy ny tsaratsara ho fantatra, lesona tsara tsoahana ahafahantsika miarao satria tsy fahita afa-tsy eto amintsika eto Madagasikara na izy. Eny fa na dia taloha ary araka ny voalaza teo hoe misy vorona nafangaro taminazy dia antsika irery ihany ny voronosy ka tsaratsara kokoa ny fandraisantsika andraikitra mba ahafahana miaro anazy satria efa tandindondoza ilay izy. Ao anatin'ny fianakaviam-ben'ny treskiornitité araka ny voalaza teo ny treskiornisy a dia raisan-trano noty ho avy ny fotoana ifampiresantsika manokana angamba mahakasika an'izay zava-boary izay tsy fahita afa-tsy eto Madagasikara izay. Dia toy izay sy toy izay ny mahakasika ny voary androany dia mametraka ny mandra-piona sy mandra-pitafa ho antsika indray amin'ny herinan'io toy izao.